fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ny sasany nefa retsy voakarakara sy ampitaina fatratreriny marary. Za kosa tsy ray, tsy reny, tsy vady, tsy zanaka. Noho ninona nefa, noho ny titrako ihany. Noho ny fanaovako tsinitsinina ny vady aman-janako dia mifaizin'Andriamanitra. Aleon'Andriamanitra ny esorina tamiko izy ireo. Ianja saloy malalako. Raha mba ny saina kely fotsiny akananao izay hanafana ny tokantranontsika, tsy ho tranenina takizao. Mba mahita ny fangiry firiko fe izy amin'izao oro izao. Asare. Nefa mona mahita aza hanova ny fijaliako fe izany. Mahafako fo izany. Aloha tsy alefa lavitra aloha ny saina. Efa izao aloha misy. Rehefa mivoaka ny toeram-pitsaboanao miezaka manarina ny fiainana. Kanefa ty fiainako efa otohoto ny diakapoko ny lasa ve dia mbola hiarina ihany. Fanontaniana tsisy valiny izany. Ary na isy aza dia tsy mba hoeny ankahery fa ho tsy andatsa. Mba hanoherako ny tsy firarahiko ny fitiavana sy anja fo ny fahavelany dia tsy tia olona hafitsony amandra-pikipiny reto masoko roa reto. Andriamanitra, tena mifona. Esory amiko izao kapoaka mangeriko izao fa tsy amerina tsony tena tsy amerina tsony. So ihany fa mba tsara fa na amiko ny olona atao amin'ity hopitaly ty la. Na dokotera-pitsaboana reto vavy kely mpamangivangy matetika sy mpanatra sakafo iny dia tena tsapako hoe manana volamena mihitsy. Rojo moa ilay anarany teo. Izay mihitsy. Rojo kely. Ndrisy ireo olona tsara fanahy. Raha fantatrareo mantsy ny didrako fahiny sy ny fanalikako olona. Ataoko fanahy mahita fotsiny aza mety harikoriko anareo. Way, iny tazako miditra amin'ny vavahadiny rojo. Ka ty amiko sa mangolo lava. Mba ho afaka andro kely indray aloha iresadresaka amin'ny raha mangy ahy izy. Maly ariva izy dia tena nalaina ody mihitsy variana ny tafatava tamiko. Mba tsy bedany ray aman-dreniny kosa izy mandany andro eto amiko. Tsy haitoko marina. Mandro soa rojo fa tsy midy io Nanahoana ianao izay madame Miranda? Natory tsara ve? Eny akirojo Sady natory tsara ny tsy dia nihetsika tsony ilay ambavafoko. Rehefa mihetsika iny aneky ilay izy ka mila nafitra mihitsy. Tsara aloha rehefa mietsara ny fahasalamanao
Sady efa elaela ihany koa ne izay nidirana hôpitaly izay e. Tsy efa ho tapa-bolana izay e. Oay, reto misy akondro kely nentiko. Ataonao goûter aloha. Amin'ny atoandro mihinam-bary ianao fa reto ataonao goûter izao aloha dia mahatsara anao raha teo io fa mahazo teo homana. Tiako mihitsy ki io misaotra ki dia misahirana aniko mihitsy ki indri marina moa. Fa hono e. Ahoana izay? Indringa alaky andeha. Anka, efa fantatry ny anatrano fa hoe tolakandro ao vao hody. Fa ahoana? Mba miresadresaka eto e. Tsy afaka andro mihitsy ane aky ato fa tsy misy namana mba hiresadresahany e. Rano marina dia eto hatramin'ny tatao vovonana ka. Sady mangina be koa ny atrano dia aleoko eto aminao etoko. Zarery koa ny eno ao e. Zany? Ie. Misaotra kia, tena namako indri. Fa ngato koa aloha ianao tsy misy mpamangana mpiandro marary. Efa tamin'ilay zany resaka taminao voalohany iny ny saika an-tanana izany fa neritreritra hoe sao dia nivoaka ny vidy fanafody dia tsy... tapahako aloha ny tenindri. Tsy... tomany ianao? Fa maninona? Tsy manakavana ety kia. Ary mampisokatra indray ny areti-poko ny valan'izany fanontaniana izany. Raha sitraky indri dia aza manontany amin'izany mihitsy aloha amin'izao. Oay, tena azafady. Tsy napoiziko hoe mampalahelo anao ilay fanontaniako. Madame Miranda, efa namanao ny ahy e. Raha misy ny zavatra mampalahelo mameno fonao, tsy aleo ve zaraina amiko? Sady ny areti-po koa ane miankina amin'ny tompony ihany mahasitrana anaty azy e. Everotony zandrikelinao ka afaka mandray anjara na dia kely aza amin'ny fitondranany azy fijalian-jokony. Miangavy mahasoanao izany. Sady anamafy ny finamanantsika ihany koa. Indrindra moa hoe tsy manakavana ty tokoa ianao. Misalasala rojo mbola tanora fanamantsy ianao. Mety ampisitaka anao tsy ho namako tsony ny fahafantaranao ny tantarako. Raha izany anefa no hitranga dia vao maika ho avy roa noho izao efa hiainako ankehitriny izao ny fahoriako. Satria dia ho irery tanteraka. Etsy an-dany. Madame Miranda, azafady loha e. Matokia fa mba misy antony koa ne matoa mangataka ny mba hizaranao ny fiainanao e. Nanandreny tanora kely toa anao raha ara-tantara. Saingy efa lasa moa izy ka izay tsy vitako taminy mba fitaiko aminao. Areti-po matsonozy dadany na faty azy zay. Saingy za moa mbola kely ka tsy mba afaka nanamaivana akory ny vesatry ny fonina dia hoe 2 minitra aza. Meteza Madame Miranda. Meteza izaramiko fa sady anamaivana kokoa anao izany ny ampifanantona ny fotsika kokoa. Ahoana re zany? Iany ary resindry lahatra kanefa mba tsy sy ny elanelana dia aza tsoina hoe madame zany fa tsy hoe zoky. Za kosa hiantso andreo hoe zandry. Mety? Mety amiko izany kia. Sady za androany manam-potoana malalaka tsara ianona ny zoky. Tantarao ary? Eny ary ienoy ary fa ho tantaraiko amindry amin'ny Atsipria ny lasako. 2 taona lasa izay ki 2 taona namaritra an'izao kapoaka mangidy-goako ankehitriny izao. 2 taona lasa efa nahatsinjovako masoandro miposaky no aviko. Saingy nosarona ny raha ho mainty ny toetrako ratsy ka nysarahany diako sy ireo malalako. Angamba no ny sazin-janahary. 2 taona lasa izay. 2 taona ny eloelon'ny tandindon'ilay malalako nandaho tao anatin'ny fotoana fohy. Saingy tsy ho hitako tamin'ity tsony izy. Ny teniny sisa ny tsaroko mitoetra an-datsa toy izao ny fisotro ny tantara. Miranda, vita ve ny sakafo fa tena tara e. Efa mifidy sasany anie zao e. Efa mikarakara lesy za koa natory maraina fa mangatsika ny androko. Sady milamina dia misesy inona koa ary ty maimaiky ty. Dia tsy mba halala sy atsapa kosa ve ny any am-piasana e? Si, ny any am-piasana ve moa halala hoe natory maraina ianao e. Mba sy fisainana ihany fa sarobidy anie ny asy e.
na raha tsy te hikarakara ianao dia aloha fa misakafo any an-tsena mialohan'ny andehanako miasa nefa mitsaro fa mitombo indray mifandaniana amin'izany tsy indray mandeha tsy indroa eny ianao manao toy izao foana dia zavatra ohatr'izany ve nisy ny fifandirana lavato sao dia mba soroana ihany mba misy isaina kely fotsiny aza memenina eo rery anja fa mandehana rehefa tsy mahandry tantana mandreraka na miaino anao aza Miranda efa olona manana tokantrano eny ianao fa tsy hoe zazakely akory ka manao fisainana zaza maroroko ohatr'izany foana tena marina mba nanana nikalasoana nampy atsika isika nefa moa reny nanaovanao azy ary nyroahana mihitsy moa na dia tsy nanao elika tokony avoaroaka azy ary izy tsy vitanao akory nefa ny asany kanefa fony izy teo nylazainao malemilemy kamoverina sy ny sisa avereny ndraiky alasoa rehefa zany no mampalahelo anao tsy sarotra ane zany averina mba olikaina sy ambaniana sa tsy mba olona fiheveranao n'iny zaza iny sa hoe kambody dia atao ohatr'ireny ampy izay fa leo mandehana amin'izao rehefa tsy afaka miandry fa vao anokom-bary mihitsy io zao eo manita dresaka eo mankaleo eny ariko fa dia dinio ihany na izany azy tsy misy asa be manao ahoana nge atao trano ataoko fa rariny sitsiny kosa raha mba miteny ianao hoe mba ataovy ara-potoana ny sakafo ary aloha miverina matory fa rehefa noana izay mianaka makany amin'ny hotely ka mikoa zany ka so fa mbola tsy voarehatra le afo teo saloy koa ty mbola restory tanteraka isan'andro nefa vao miomana hiasa ny datany dia efa mifoy izy eny satroko koa io matory eo aloha fa tsy misy anaovako Facebook Dato amin'ny herinandro ange ony le fifaninanana ny ampianaranay ay dia nitosiako anefa mbola tsy nalefan'ny any foana hatramin'izao efa nresahako raha mise mahery fa aza matahotra indri ka vao maly azy izy niteny hoe aterina amin'izay hony ka ny taratasy fanamarinana naterahandriany mbola voalainy mbola tsy manam-potoana amin'izany koa fa mbola biasa be zao rehefa azo izay dia feno ny dosy andry fa manina nefa raha hoe atao alaina eny sange menatra be amin'ny namako mihitsy satria atsoina foana ny anarako aloha fa merina iantso andramisenareo rehefa aveo sady efa niteneniko ihany koa niny fa sahirana be foana nisy so ny ary matory ato foanako dia rehefa avy matory izy dia lasa metsena dia ela be indray izy vao verina dia rehefa le tonga avy mianatra reny aza dia matetika neny tsy ato nefa ny trano idiny dia miandro ela be tao tokotany eo foana taiza koa zao nisy n'izany teo ndry mandainga tsy mandainga izany ako modia aloha nge dada dia hita ny dada fa marina izany tandre mitenen'ny dada aminy anefa izany fa betibe eo ao fa tsy miteniteny dia mandana amin'izay ndry mianatra lesona ka ndana tena tratrariva koa ty marina lava loatra koa mbola fivoriana niaraka tamin'ny talenta eo iny nefa atao ahoany izay moa le asako tsy maintsy manaja ny lehibe ny tena ohatray ary toa tsy mety akory ny vavahady sady tsy mirehitra ny jiro na dia eto tokotanina ny ao an-trano tsy misy olona izany ato raha azoko tsara dia ho aiza amin'ity andro alina ity nefa izy mianaka ka ohatra ny hafahafa sa zao le ny tantarainy saloy aloha ranga miditra aloha dia hita eo oay saloha rery ny ato sady efa matory dia lasay zany miranday aleo hoe jerena ny an-dakozia mipetraka ao izy tena tsy ahy tokoa ka sady tsy misy sakafo masaka ny ato ny afo aza moa ty ohatra ny tsy mirehatra akory
Izany hoe efa ny atoandro izany izy ny ala tato. Dia tena sanina mila reran'ity zazy ity ato. Efa fanaovana tsinitsinina ny tokantrano kosa aloha izao taon'izao e. Nefa moa inona no ataoko? Tena raha natezerako naparina dia efa tsy nijanona tato amin'ity trano ity intsony aho. Efa ho lava matsy ilay iziko. Nefa aleo tandrovana ihany ny asan'ny mariazy e. Niniko hitolana ingiatra dia tianao sy hanajanao mandritry ny andro rehetra ianako. Izay tokoa moa ilay izy. Sarotra ihany a. Aleo aloha miezaka mandefitra e. Tsindriana kely koa ny ambopory anja. Hita eo ihany ny tohiny. Allo? Dia ahoana lesy raha toky? Fa ahoana miantso harivariva fa misy inona ity e? Efa ao an-trano nga lahy io sa mbola any am-piasana? Voaingana ny tonga tato an-trano ka. Fa ahoana ity? Ka hitako tatilo ty ny ankizy lahy teo a. Dia niveriko fa hoe miaraka lisany. Nefa lahy to tsy hitako. Dia izany ny antony antsoko lahy e. Fa efa lasa nody any izy a. Mety efa tonga any izy izay. Fa inona ity ny nataony tany a? Ka ny spektakla tato ambadika anay dia namonjy an'izay ngamba izy e. Eny e, namonjy an'izay mihitsy satria voanindava ilay fety dia izay no natazanako azy. Izany ve lesy. Dia hitan'ilay niaraka tamin'ny bandina izy? Anka, nandeha irery ary ny fahitako azy teo a. Fa niady nga nareo sa? Tsy niady izay ka. Aleo resy rehefa miona dia miresaka mitsy fa tsy vita ny telefona izany a. Ok ary, tafandrimano lisany. Misaotra lesy nampitan'izay a. Tsara mandro koa lahy. Aleo mihinana izay amin'ny sakafo ato an-dakozia ato dia matory fa tsy hamasakanina intsony izao e. Saloy a. Saloy. Mifoaza aloha sakafo ndre e. Avy eo ndre miverina matory. Aingana avy zanak'i dada misakafo. Eo moa e. Dadako. Io la mbola te atory ka. Za tsy sakafo izany. Ohatray. Ohatran'ny mafana hotsiny ity zazy ity mariny. Tena tsy salama ity. Nizay ngamba le matitrako fa aleo voaina. Tiako tsy asiana resaka mihitsy alohan'ny ho alina fa hita eo indray izay fanazavana raha-pitso maraina e. Soa fa tsy miasa koa raha-pitso. Jans. Ohatray. Ve raha toky e. Fa ho aiza lazana? Zary voasaika ny tany alahy hoe lahy no aiza atao maika beko. Andeha vidy fanafodin-janako alesy fa ohatran'ny salama izy ao a. Efa andro vitsivitsy zao izy mikametsika sy matoritory lava ao an-trano ao. Zany velo ty. Raha imirandala izy ny antanena amin'izany dia angamba ho faty eo le zaza. Fa tena marary ve zany saloy e. Tena mampalahelo koa lesy zany ka. Tena zany lesy. Jereo akaiky lesy fa tena mijaly le zazakely a. Fa hono aly ty? Fa angalo mbola tsy milamina ihany ny tokantrano lisany ao e. Mahereza lesy bainina. Miova tsikelikely eo lesy izy a. Za eto foana ifanohana amin'lahy. Soa tokoa lesy fa teo lahy kahakevitra sy izarako ny manahirana raha toky. Tena sahiran-tsaina matetika lesy ah. Tsy hoe rovina izy vao iove. Na zany na tsy zany aloha dia efa mitady ny fomba rehetra mba hahatonga saina azy ahy. Toa mbola mihevitra ny tena no mpitovy matsy lesy izy inyka. Tena tovy lesy izay mety bainina. Fa za lesy lohatra mahita hevitra talatala izay raha mety amin'lahy. Hoe ahoana le ty? Tsapako mantsy fa toa tsy mifampatoko intsony nareo. Nefa tapitra ity lalana iraisantsika amin'ny tranonako. Za hivily eto. Ilaza mbola ho any amin'ny farmasia ozy lahy teo. Fa manina lesy raha mba miaraka kely aloha. Sa maika be lahy? Misy fotoana vonjena? Tsy hoe misy fotoana vonjena ka. Fa so miadam-pandeha be mantsika raha vao miaraka aniko. Ilahy nefa maika hiverina. Andao lesy fa ny farmasia ny tsy mivomaraina be zao fa za fotsiny mandeha aloha e. Sady ohatran'ny mahaliana koa le kozan'ny lahy teo ka. Izay vahaolana avy any amin'ny namana mantsisa zao ny azoko antanena am-piovaziany lesy e. Izay rehetra takatry ny saika efa nandramako fa tsy nisy fivoarana mihitsy. Ndao ary.
satroka koa mba mitafatafa amin'ny lafa zao vao mba manam-potoanako. Enjana mantsy le sady mianatra miasa ngely ty e. Manenjika bitro roa marina. Raha pitso zao a dia ho any amin'ny faritry meritry atosika iny fanasainana fanafety any ny ekipanay. Ay, Nefa amin'ny herinandro izy alahy dia fanadinanako. milainy an'lisany ka. Sady mahazo vola lesy ny mahazo ambiance. Ny talenta moa mitombeny ihany. Ny fianarana vita etsakilany. Ary ahoana amin'izay aloha le mba vahaolana hitanao teo e. Zay lasa lavitra tokoa le resaka lesy e. Ka zao le tsy mifahitako ny olonareo roa. Tia lahy Miranda fa fahamatorana fotsiny lesy ny tsy ampy ao aminy e. Fa ahoana nefa mahatonga lahy miteny an'izany ka. Tsy afenina ny lahy mantsy fa za lesy ohatra misalasala hoe sao dia mba tsy tia akory ary ny sipy iny e. Ka fahitako amin'ny fifandraisanareo mihitsy lesy ny mahatonga na ilaza an'izany e. Tsy karitro fa rehefa miresaka na manany an'olo-kafy lahy indrindra fa hoe vehivavy dia hafa be ny fijeriny sy ny fihetsiny ary hitako hoe tsy hainy manafina an'ilay izy e. Tsy ampy andrefesana azy lesy zany raha toky a. Aiza Raha reny zava-mitrango reny mantsy dia azo heverina fa efa nanitsakitsaka ange Miranda e. lasa lavitra be ny saina lesy ribainina. Fa ahoana ka? Lasa mitatra be io olana io raha zany nitondralona anazy a. Raha ny hevitro aloha dia tsy mbola tonga amin'izany le izy. Miranda mihitsy nirony karazan'olona tsy fay raha tsy midona amin'ny poto rony e. Ka tsy tiako lesy hoe izy fahavoazany vao iova izy a. Olo tiako anie iny ary tiako foana e. Izay aloha e. Tsy tiako koa nefa hoe tsy miova mihitsy izy satria ho fifandirana lava amin'ny fiainanay. Eno azoko ange izany e. Azoko tsara le toerana misy alahy. Fa ny tsy mety dia ny hoe alaim-panahy koa lahy hampirafy avy satria mihevitra hoe mampirafy izy. Izy anefa tsy manao an'izany akory. Eny e, tena inoko maromarina fa tsy manao an'izany lesy izy e. Engany lesy. Aleo fa hiezaka merina fitokisa lahy azy. Amin'izay mantsy ho tsapa lahy fa ny amafisany ro vokatry ny famolavolan'ny fiarahamonina tany aloha azy fotsiny mahazo azy amin'izao. Dia fomba ahoana ary nandresen'ny lalahatra fa mbola tsy nanitsakitsaka Miranda tamin'ireny fandehanana mivoaka lavan'ny trano ireny e. Zany lesy ka any am-piasana ny andro tokony fotoanako e. Kanefa mbola mahatsikaritra an'ireny zavatra ataon'ireny ihany. Zany hoe tena efa mimetsaka zany izy nanao an'ireny. Izao lesy e. Mba ataoko surprise ho an'ny lahy le izy. Ny tiako hipetraka tsara ao andohan'ny lahy fotsiny dia ny hoe tena namako sy efa niraisiko tony zokiko e lahy. Ka aza mieritreritra fa tsy hamadika lahy mandrakizay zany aho lesy e. Ndray ary lesiko miandry an'le surprise aho zany. Tonga koa sika ty sady efa mivony farmasia e. Rehefa avy eo tohizana ny resaka. Ok ary lesy e. Ohatray, ory Miranda, toa matorandro toandro be, fa ahoana e? Marary nga ianao a? Sigariny tena salama. Toritory fa tsy misy atao e. Salora teo endry be. Na dia mifandaminana trano zany e dia efa asy e. Jereo ty fikorontanana ato an-trano ty. Raha saloha indray zaza marary io fa tsy endry be araka ny fiheveranao azy. Tsy mba nijerijerenao ve ny fivoaran'ny fahasalamana io zazy io e? Raso hoe io ary le fanahiako. Hitanao io? Tsy mba nanaovanao rano mafana izy dia jereo fa naka rano mangatsiaka tao atsiny be tao. Sady mbola tsy nisakafo koa izy zany. Jereo fa miakatra be koa nge ny hafanany. Fa ahoana e ha? Ka zao ary avo taitrako. Inona ny sakafo masaka io e? Mandehana aloha ianao mividy charbon fa tsy misy ao ka. Tena ataoko ihany kosa ny tsy ho tezitra aminao fa tsy rariny intsony zao e. Tena marina. Sa hoe saribakolo vorodamba ny fiheveranao n'io zazy io? Miranda, mandringa ny tokantranontsika satria tsy maka ny toerana maharen'ny mpianakaviana ianao. Mba asio fisainana ihany sao anenenany. Sandra le menina sy kafaranao sanandro zao dia Ka tsy mety ny ataonao ka. Raha mba misaina kely ianao tsy hanao toy izao e. Ary hono a, nandalo teo ihany ve raha mise mahery tamin'ny maraina? Nandalo teo fa vao niditra ny vavahady dia nataoko rokalika fa iny ve tsy sambola ohatran'ilay indray andro iny indray. Zara teo koa moa tsy te hampisambotra n'izaniza tsony fa manjary vao mampisambotra n'indray dia avy daholo zao body sy adala rehetra zao. Ndray afa-baraka amin'iny lehilahy lehibe iny aho marina. Sady tsy sambola araka ny fiheveranao azy ne izy iny no tsy body sy adala ihany koa e. Olona manana amin'ny maha izy azy iny ary mpikarakara ny fifanananao an-tsekolindry saloha iny.
ary aka ny dosieny saloha efa tara loatra no natongavany teo. Ianao moa tsy mandray antso anazavana an'izany ka zao ny vokany. Raha ny fakany vola tato indray ny tiana ho hazava dia volan-jarantsika any amin'ny sekoly ny saloha ireny fa tsy ny samborina akory. Tena mandreraka ianao ity ka. Afa-baraka tsika, tena afa-baraka e. Vena halala. Mba loza koa zany marina. Dia tsy taitra akory ianao. Satria efa ranondraraka moa ilay izy zaniko. Tena andeha hialatsiny any azy ao fa dia mba dinio any izay zavatra atao amin'ny manaraka e. Mandreraka tsy. Eny tompoko. Dia ahoana lesa? Tonga avy lahy aty an-trano raha afaka ity e. Fa misy ilan'lahy maika anga? Ie, efa ato ilay surprise lahy. Ay, afaka adiny ray any lesa tonga any fa mbola misy zavatra liako kely vetivety e. Ay, tsy maninona e, miandry alahy to a. Iza koa zao zany? Anja. Mba inona ary ty surprise antsony toky amaika e. Ohatrany tsy fanaon'le ry mantsy no miantso tampoka toy izao raha tsy hoe zava-dehibe tokoko. Fantatro tsara raha toky e. Ode, ao ve raha toky a? Ary nalaky tonga lesa lahy zany a. Tsy vao 30 minitra ve zay ny tsoko alahy teo izay? Mandrosoa lesa. Aleo any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tsika lahy miresaka. Mandrosoa dia mipetrapetra e. Ka maika ary an'le vaovao lazainy lahy nge. Fa nga ela rery ny ato, Ka zay ny tsoko alahy ka ty nge. Ay. Lasa namonjy mariazany ambanivohitra dada sy neny dia zarery miandro tanàna ato. Afaka miresaka elaela tsara zany tsika se lahy. Ay, fa misy inona tokoa lesa e. Efa ato hoa le surprise nampanantenaiko alahy. Ka ela be miandry lesoko. Sarotra be mantsy raha any amin'ny lisany izy no omena lahy izay. Ay, dia inona loatra ary izy zany e. Mba aseho iaingana lesy fa aza mampitaintaina. Ka tsy hoe omena ho raisin'ny tanalahy nge le izy e. Fa hoana e? Maka fotsiny lahy toerana tsara dia no ty horonan-peo ty fa resaka amin'ny fanaovana isimiran-dà izy ty. Ay lesy, tena surprise marina raha izaniko. Alefa soaroloha ianony e. Fa inona marina no antony nanasany lahy sakafo aty amin'ny trano fisakafoanana lafo vidy toy tondro toky? Fa tsy tianao nga? Tsy hoe tsy tiako fa diso fanantenana kely fotsiny efa no heveriko spektakla le alehantsika se lahy. Ka any kosa nge mitabataba be dia tsy misy resahantsika e. Sady tsy tiako isahemy mantsy ny resantsika ny tsy dia tiako isahitako ny feonantsika e. Hafa ne zany e. Fa nga resaka ratsy no ataonao no. Aiza kosa e. Resaka tsara zany ka. Fa mialohan'le resaka aloha dia mahazo manontany anao ve sa? Aza matahotra fa resantsika manokana ihany le izy e. Antanioko, vonina mihitsy amaly raha azoko valiana. Hono ary Miranda. Fa makaiza foana ho andry rehefa le mivoaka ireny e. Misy fotoana mba te hiaraka amindry nefa tsy hita hoe aiza ny alehandry. Sa hoe misy namana manokana dia mody miafina na mihitsy. Fa ataonao inona kosa izay alehako e. Sady iza koa mba namako eo. Ny tena marina dia mamonjy spektakla na koa hoe kabaret rehefa misy fetifety e. Ay. Misy fotoana ihany koa mandeha mitsangatsangana any amin'ireny toerana manatantara ireny. Ay ve. Fa iny indray tsy dia matetika satria miankina amin'ny namana miaraka amiko ihany. Hitanao zany fa misy namana ihany ianao miaraka aminao. Dia iza ho le namanao? Fa reny ankizy vavy mifanila trano aminay ireny lesy a. Oviana koa lahy mba mahita mana namana afa-tsy reny. Zany ve ke? Iny indray aloha ny tsy tao an-tsaiko e. Ary reko hoe misy bandy miaraka aminao zany foana hono rehefa mivoaka ianao toa hoe sy mpanao mihitsy ho zany. Tsy mbola nisy an'izany aloha hatreto hoe olona hafa angamba izany. Sady ny any hianja ihany na dia be menimena amiko azy izy e. Ary maninona mora antsika miaraka e. Za tokoa ne ka tia andriry Miranda e. Sady za tsy be menimena izany mihitsy. Ka ahoana? Manaiky ve ndry? Ndray kosa ry toky. Ela ary ve mpinamana be amin'ny anja dia sady ny anahy izy ihany aloha ny tiako ka. Dia mahazo manantena zany manantena tsy misy eo ela. Ny anahy hoa hianja ihany. Ndra iariko. Sady ndao hiala amin'izay ary fifalaniko tia ny sakafo e. Tena mba tsy naposiko koa aloha ny fikan'ilay iny ry toky a.
Ka mba tiako tena toky azy le selahy. Mora mantsy ny famahana ny olana hafa rehefa mipetraka le fifampitokisany e. Tena misaotra lesy raha toko fa tena zava-dehibe amiko aloha iny surprise nataony lahina. Tsy misy tokony isaora lahy lesy zany e. Ivery fotsiny hoe izay marary alahy marary akoho. Ka zany mba itetiavako-hevitra andaminana ny tokantranonareo lesy a. Misaotra lesy. Fa zao dingana voalohany iny a. Fa tsy haiko na hanao ahoana ny hevitra lahy amin'ity kozy manaraka ity. Sady tena mila fasahiana le izy a. Dia inona indray ity zany a? Ny ala isy rehefa mampilamina ny olana de mety amiko foana. Sady matoky an'la foana koa ahy. Akazo indray ary le izy. Ola, tranga tsy de fahita firy mahazo ny ankizy lahy tsy tamana an-trano. Ka misy olona izay any a, mpamahy olana toy ireny. Ka raha mazoto nareo de etiko any. Ahoana? Za vely ty. Ahoana re zany? Raha ho aloha tsy mampaninona fa i Miranda mety tsy anaiky an'izany lesiko. Misy toetra ny ely ty izy iny. Indrindra fa hoe voatotoina ny fomba fanaony. Marina no ialahy. Mety hoe tsy anaiky izy. Ka maninona moa ity raha mody atao hoe hanao vakansa? Maka congé laha ato de miaraka antsika e. Sady ny fiarana engely ty efa namboarina le simba teo iny e. De efa azo entiny izy amin'izao. Raha ny amin'izay indray aloha de tsy maninona ka. Sady raha vao hoe vakansa na lanonana eny de resy lahatra avy hatrany foana Miranda e. Ka zao re, alaminy tsara ny fandaharam-potoananareo de ampitao aty amiko a. Za mantsy afaka foana aloha atao anatin'ny tapa-bolana zao. Manomana kolamelona fa ilaina any a. Zao de zao ihany le sady hitady fa apetraka amin'ny lany efa rehefa mahita. Mba tsy ampy azy mantsy. Miranda, efa mba sikasianao ihany aloha ny atao trano ka tsy alao ve mba miresadresaka e? Enao aneny resahako e. Ohatray. Oay, efa miresaka amiko ianao e. Andrasa aloha fa mbola variana amin'ity publication atao amin'ny FB ty a. Mahita tenenina mihitsy koa le olona atoka. Ty Facebook ve ny ambony no niresaka ataoko aminao e, ha? Tsy mba mifantoka amin'ny fiainana atao tokantrano mihitsy ny sain'ity vehivavy tika. Na dia somary ny salasala kely anazy amin'ny hevitra toko dia ohatry ny resy lahatra ihany ankehitriny fa misy zavatra tsy milamy maty koa ty Miranda ty e. Jereo nge izao fihetsiny izao e. Zany izy raha mba manompo maso akory. Nefa dia olona miresaka amin'izao. Sa tsy fivakiana aloha tsotro izao ve? Aleo mody miseho tsy tezitra aloha e. Inona le resaka teo moa? Ianao ve matsapa hoe efa ela ihany sika tsy mba nanao vakansa tany alavidavitra tany? Marina mihitsy lesy zany. Ny azo aho any amoron-dranomasina mihitsy mba tiako. Toko mba asiana vakansa marina fa efa maka leo ny rivotra Antananarivo sy ny tabatabany ka. Ianao anie variana manenjika tabataba sy lanonana erako izao rehetra izao e. Maninona raha mba ny atao trano ireo no alamina sy karakaraina? Amin'izay mba mahatama. Mitadiava-panampy fa vizana be anao an'izany ka. Jereo amin'izany ara-moko. Za indray tsy hitady mpanampy izany raha mbola tony nanaovanao ankalasoa ihany no anaovanao azy. Indray anja. Aleo fa aoriana amin'ny vakansa dia alamiko tsara ny tranontsika e. Zany a? Dia ho hitantsika eo indray ary zaniko. Sady adidinao koa ny zany. Dia homakomana ary ny hitantsika fa hivoaka congé ato a. Dia andehanao vakansa kely amin'ny faritra tsy nananantsika. Itoko moa zany mitondra antsika any e. Marina veletsy zany. Eno a. Aleo aloha apetrako mihitsy ty telefôniny ity. Dia maharitra afrina lesy ny vakansa antsika ry anja. Mila manomana maillot de bain ve? Arakaraka ny fandehambola ihany ioko. Tsy hay raha ho tonga any amorontsiraka koa ary tsika na tsy. Raha ny faharetany indray dia aleo tsy mijanona maharitra antsika fa mbola betsaka ny asa atao tranoko. Ode, Yanja, vonona ve? Mandroso lesy a. Mbola miomakomana kely lesy a. Mandrosoa aloha dia mipetrapetraha tsy misy aza tokotany rivoka fa miandray Miranda vetivety fa mipasika ao an'efitra ao izy. Kosa, efa mba miova kosa lesy izy zango.
Zay aloha efa mba mandray andraikitra mary mpianakaviana azy sa tsy zany lesy? fa mbola tsy hain'la marina lesy Miranda. Fa ahoana ity Efa herinandro izy zao noteneniko hoe hanomana ny fitafiana fa zao hitan'la zao tsy nisy asa hafa nataony nefa teo. Zany ve lesy? Ino a? Areza aloha saloha kely angatsy andeha. Tao aorian'ilay tsy fahasalamana azo azy iny dia nalefa nakarivotra kely tany amin'ny Antoanay any Antsirabe any izy dia hoe tamana be any hony sady tsy atao mason'olona ny lesy fa satry ny mirandaza tsy eo saloha asa nambara oviana vao tsapany hoe zanany narary azy iny n'olona momba aza lesy efa tsy fidiniko. Misy fotoana lesy ny zavatra rehetra ry anja. Minohy lahana fa ho avy ny fotoana iovany sy afehn'ny fahasambarana ny tokantranonareo Enga ny lesy fa efa mila ankaleo any ely ty le olana lavy. Yanja andao andefa vity reto Ka efa miandry anao aty ivelany aty nge zay Manao any toky? Ve lahy efa tonga ato Salama ry mamany saloha hitanao ihany fa andeha ala sasatra ve ka tsy ho maika tsy androko izay araina ny andro sa ahoana? Tena marina ny lahy, mitovy hevitra mihitsy sikreto ka. Za zao dia zara raha natory tamin'ny alina fa efa tsindrin-daony ery ny andeha. Ka efa mankale kosa ngery Mirandala efa azarany. Mandeha mianatra sy miasa isan'andro dia tsara aloha raha mba miova rivotra kely. Sa ianao tsy mba mahatsapa an'izany? Zany tokoa moa. Andao anainga efa tsy lozanareo mifamielaka akeo ka mandeha ihany ny fotoana. Karaha ny entana dia andao anainga. Any amin'ny sakosety-lahy iny lesy ny lakile amin'ny fiara ry anja. Mba meo aty azafady. Iny ary so ihany lesy fa mba misy an'ity fiaranareo tiako. Ohatra ny lafo dia lafo mantsy ny manofa fiara entina mandeha toy izao amin'izao. Sokoa fa tsara fanary toky. Raha olona hafa mantsy ry zareo angamba tsy afaka nanao vakansy tsika Sady amin'izao fotoana izao anie ka vitsy ny olona manam-panahy toy izany Ny toe-tsain'ny samy maka ho azy ny manjaka ankehitriny. Mba mahataka zavatra ihany ka ity Miranda ty. Nefa dia mahagaga mahatonga azy anao tao foana ohatran'ireny. Tony tokoa zany le karazan'olona tsy fahira tsy midona mitolana. Lozany toko mandre fotsiny rangaha. Tsy hainony akory le olona mba mitoraka voninkazo azy. Efa reko re zany tsika ny efa mifampitondra tony zoko izany Fa hoana aloha reto ho aiza marina ho asika tery reto nandeha. Ry anja mantsy mba nanontaniana tsy neta ny laza mihitsy. Sa hoe mba ataonareo rola surprise ho ale izy? Ataona sy anja surprise ho anao aloha ty fitsangatsanganany ity. Fa mba tokony hanomana surprise ho an'izy mianaka koa ianao rehefa tafaferina vansika. Aza mifosafosana eo lesinareo ataovy mafy raha mandrera misy resaka atao ka. Tsy taitra lahy rehefa lasa lavitra tsika izany efa tafiditra aty anaty ala sa tsy izany? Lavidavitra ihaniko ka tinga ny mahafinaritra na ny rivotra aty aza dia hafa mihitsy. Hitanareo ry trano anaty hazo ambony avoana kely ry? Io trano vato kely io iny ny alehantsika. Faharova ve io sa inona reto? Tohatra ny kely dia kely. Efa betsaka mantsy ny rova sy ny toerana manatantara ambany tsy diako fa ty izy ty toa keliko. Tena rova kely tokoa io ry Miranda. Dia mba miova mahazatra koa tsika moa ny tena marina. Na izany azako. Fajanony kely aloha ny fiara aleo hoe sorona diany aty mavesatra so tsy misy azo anaovana an'izany intsony eny amin'ity rova kely nareo roalahy ty. Olo ty ry anja fa ngatsy ampahafantarina Miranda mihitsy resy ny antondiantsika. Aleo ilamina amin'izao. Sahany io ny lesy mitokona tsy mety miala ao anaty fiara ato raha vao fantany izany. Aleo entina miaraka amintsika ihany izy fa mody sarotsaroana antsika eny ny tena diantsika ty. Dia ahoana nefa ny atao rehefa eo anaty ankaky? Dia izay ataony eo lesy fa raha ny hevitra aloha dia aleo tsy ho fantany hatramin'ny farany Sika fotsiny mezaka manaritsarina ny marina dia raha azo atao dia aleo sika roalahy ihany miditra ao mikaky.
sady oka koa izay ny resaka fahintany iny izy tongotsika ty esoriny ity velan'ny tamboho avokoa ny kiraro sy ny kapatsika toerana masina mantsy ty raha ny fomba fa mba mpanjaka iza hono nonona tato e sady trano kely tsy misy marika afantarana amin'ny mahalam-panandriana azy akory sady tsy mba misy mpitsidika mihitsy afaka ka samy manana ny fomba tany sy mifirafitry ny rovana eny ny any avoatany no mahazatra ny masinao isika nefa koa efa ty lavidavitra n'Antananarivo mety hoe mpanjaka madinika angamba ny nonona teto e zany ve ohatrany matahotra ka fa hoana sady atao anaty ala matevina be tizo ny miorina sary mangina amin'izay nareo fa efa eto ambaravaranytsika e ody rikaka orikaka ody ohatray fa hikaka ahoana korotoka anga misy olona mipetraka ato sa gidy ve dia antsoina mihitsy izany ny gidy hitondra antsika tsy mba ohatrany ny any Antananarivo hoe le gidy no manatona eny tokoa ary fa misy lahy antitra mipotra matahotra reto andao hiverina ka tena marina matahotra an'io aza miadaladala ary miranda taranaky ny andrina nonona teto ilahy antitra hitanao io andao fa tantanako ianao e tsy misy maninona izany eo mba tsy dia ela kosa aloha le tao amikaka e restory tanteraka koa ty miranda ka sady vizanydiny vizany tahotrako hitako tena natahotra ngeresy izy tamin'le hiditra tao amikaka iny marina aloha izany e so ihany fa tsy niara-niditra tao amikakatsika telomena dafa raha tsy izany dia tratra teo angamba nlainga marivo tototrako moramora lafa reny miranda io ny resantsika eny tokoa fa ahoana sy ahoana moa lesy ny fampiasana an'ireto odinkaka reto mba avy renydray mandeha hoe le fanazavany so afangariko eto izy retoko za koa moa variana nijery ny fihetsiketsehana nataon'ny kaiky ihany ka tsy niditra tamin'ny lohako akory izay resany teo raha filazany kaiky aloha dia izao e io trano itoeranareo io mihitsy misy ody mipetraka ka mahatonga azy tsy ho tamana-trano lava io mety hoe mpilalao-ody no natao tany aloha tany dia ty rano misy vovokazo amin'ny tavoahangy kely fotsifotsy ty ty no afafilaheran'ny trano rehefa tonga avy any zalahy dia toa hoe misy fanahafahafa mamatitra ho miranda e ka mba hanafahana azy amin'izany dia atao lahy amin'ny rano androny ty finosana kely ty ary farany eo amin'ilay hoe fifandirana lava indray dia ty vakana sy tapakazo ray finosany ty ny avalina ao anaty mosoara fotsy madio dia atao tsara toerana ao anefitra fandrinanareo mivady tsy azo esorinao mihitsy hony io mety ampidoza aminareo mihitsy matsony raha mialo ao io mazava milava aloha izay e mazava le izy ka fa ny mampiasa sainana dia hoe inona no lazaina miranda raha hita manao an'izao fombafomba izao ain'ilay ihany mantsy fefa tsy natao fantany hatramin'ny voalohany io zavatra io dia atovy amin'ny fotoana tsy hitany lesy zany ve dia sarotra e zay zaniko ataoko avetrany io raha vao tonga ny tanàntsika mba tsy ho afahafa miranda dia alohantsika mijanona amin'ny hotely ray androany aloha tsy maintsy ilaza ho tsy afa-po tamin'ilay vakansa mantsy izy raha ody avetranytsika tena hevitra mety tokoa le izay anylazaiko aleo ary fa ny manjaka-ndrinitsika no milafika androany tena natory aizaritsika izany efa niala lavitra n'le rova ve efa hitra manjaka-ndrinitsika izao afaka tsasakadiny fanakaiza tokoa le akony atsika indry toky toa tsy atao anaty fiaratsony nefa mbola tsy mivonoantsika akory zay ny lary anja tadidiny ihany le akoly ty angamba tokoa dintsika any amin'le rova kely hafahafa iny ohatry ny efa nentintsika mivoaka amin'ny fiara mantsy izy iny ay tena adino any tokoa le izy aleo fa mividy indray tsika ary miranda
zokinay maraina izany. Andeha asa lesy tapitra sahady le congé. Sady congé nafinaritra be. Mba hadadany koa lesy reny fikatsika mitsaminy reny. Eta lesiko. Tena nesina tanteraka ngely ty Miranday. Ka tsy maintsy nanao an'ireny lesy. Fa le akokoa ny tena lozako. Efa nana tena mafy matsikala fa ataontsika loka tokoa iny. Mbola mimerery foana lesy raha vao miverinao an-tsaiko reny zava-nisy reny. Afahony tokoa lesy. Mba nanao ahoana ny fiainanareo tao aorianan'iny vakansa manokany? Tena niova lesy Zany tsy mivoaboaka tony fanao antsony Miranda. Sady voakarakara tsara koa ny tokantraminay. Tsotra ny teo aloha mihitsy. Na za andeha asa maraina io aza anie lesy ka efa navita sakafo izy. Tsara kosa zany ko. Eno Faharao tsara ny tsy azo atao sy ny azo atao amin'ilay hodiny kaky. Eny lesy. Sao mantsy adinodino lahy io. Fa ny mahagaga any lesy dia entina any amin'ny trano fandriana daholo hatramin'ny sakafo fandrahoana sakafo fotsiny sisa no ilany any lakozia fa ao anefitra fandrianay avokoa ny fitetehan'ny sakafo na ny fisakafoanana zany. Zany velo ty. Hatramin'ny Pasika aza moa dia ao ny ataony. Tsy haiko lesy fa ohatran'ny malaina mivoaka amin'io efitrano iray io mihitsy ny anao vavy za moa tsy sahy manakina azy fa so hiteraka olana vaovao eo indray Zany velo lesy. Tena hafahafa marina indray raha izany mahery io dia ngely ty kaky iny. Tena aleo koa lesy aloha andeha amin'izao ihany rehefa tsy mifanditra lava sy tsy fotsy varavarana izy dia milaminy. Hito ihany ny toyiny. Marina lesy zany tokoa moa androany le lanonana fiaraha-misakafo. Ary saika dimika marina. Sady raha filazany tale dia ohatry ny hoe izy vahiny manakaja maromaro mihitsy no avy eo. Tena aleo manao metimety fa mba olona manana ny lanjany any alany eo anatrehan'ny mpiara-miasa sady noblesse koa oblige ny fitenenany. Miranda fa izy ianao teo ahoana izay efa vita ny sakafo mifoasa dia miomana fa tareo ianao. Amin'ny valo aho miditra androany ka fa misy fiarahan'ny fety izay mantsy ho atao any am-piasana dia ho tonga daholo ny mpiara-miasa sady toa hoe izy vahiny avy any ivelany mihitsy no avy eoko dia mety harivariva vao mirava. Tsy mandalo any am-pianaran'ny saloha zany ianao zao maraina. Anatitra azy mantsy raha izany. Tsy tonga any satria amin'ny fito sasany aho vao hiala eto an-trano efa tafaverina avy manatitra azy ianao vao miala eto mihitsy fa zao akia mba hanomanao akanjo mihaja ao aloha fa andeha saika vetivety dia azadiny manisy mosoara amin'ny paosiko fa somary mamely ny gripa. Mandehana fa homaniko eo rehefa avy misaika dia misakafo avy hatrano fa efa vita ny sakafo. Saloha aza miditra amin'ny fito efa voninako. Ianao mbola mitaraikiraiky eo ambony fandriana eo hatramin'izao. Mandeha ny fotoana efa hiala eto mihitsy aka. Ary tena lanonana be mihitsy ty ny sakafo aloha dia tsara amin'ny fanamafisam-peo koa no raitra dia raitra. Raha ny mpanakanto notsongaina manokana rehefa vahiny avy any ivelany marina ny raisina dia tsara olona toy izao ny fandraisana azy fa rehefa malagasy kosa ilay vahiny dia mazana tsy dia sanasaina loatra ary tondrona molotra mihitsy aza moa no fialonana kely tsy afaka migasy tsy karitry foana izay toe-javatra isaky misy lanonana fandraisam-bahiny atao am-piasana ato. Toe-tsaina tsy mampandrosa nefa izany zany marina ilay hoe tia misolelaka antony ray mahatonga ny vazahana ambany gasy koa izany satria hita miharihary be ilay fambanian-tsaina. Izay moa ilay fiainanako ary anisan'ny mandray anjara ato ny ekipa androtoky tena lery mihitsy tia tazako miakatra ny sainina ty. Mbola tsy hira fa nanatitra fitaovana fotsiny mba manatalenta koa aloha ty akamako ty ka
marina moa fa tsy mirandavy itsy atositosiky ny sécurité itsy ohatray fa ninona ty ary io tena misisika mahafanatona ty izy zany fa misy inona ary iny fa nijery ingatale satria fantany vavadiko tena lozy ty marina ny fitafiany amin'izany tena mianatra inona re no ataoko aloha hitsangana anatiny iny fa ho afa-baraky eto Miranda fa ho aiza ianao inona ny ataonao aty mandehana mody ka tena verisaina mivadiko marina aleo entina voakato ty aloha ianja fa misy inona lesy nahita lahy ohatrany somebiseby dia nidina mihitsiko fa misy inona ho tena tsy haiko lesy zay mahazo Miranda fa nisesika saika hiditra ato amin'ity trano fisakafoanana ty izy io verisaina io izy jereo lany ty fitafiany tena mahamenatra lesy inona ny ataoko rotoky fa nanina tampoka teo nefa ty ankizinareo ty tena tsy haiko lesy zao eto mody izy dia tsona dokotera fa tsy hay zay mahazo azy zaoko za tsy afaka miala ato aloha satria contrat efa vitany anay ny amin'ity fety ty rehefa tapitra ny fety dia miantso alahy dia hito ihany toyany ento ny fiarako fa sahirana amin'ny ola ty lakle tena misotra betsaka lesy raha toky sady mireraka be izany fa aloha andeha lesy zay dia ajanona aty amin'lahy ty palitaoko ty fa manielingelina any ty zay ary mandalo any ary efa mirava raha ko ty mahazo atika mila ho zaka Miranda mihitsy tsy mahatosika azy midongy verina any amin'ny lelanonana fotsiny izao izy kanefa anie dia tena nalemy ny fahitana azy ny alatany voalasa 20 metatra angamba dia nanomboka ny kriziny tsy nahatory mihitsy izy raha tsy nitsondrony mafampatoriana na le dokotera aza vaka dia vaka nahitany zava-nisy tena evolevy zao le fampatoriana dia aza hita ka hanondrana eto ty iza koa ary zany sa dokotera ve mandroso fa tsy midy io ay ve raha toko ty ay tonga za dia lako miala aloha mihitsy aleso efa milamindamy manontany ay ve toko ka ato ary fa maninona to mifatotra ny tongotro marary ianao fa aza mihetsiketsika mahery aloha tsy marary zany ka mahagaga zany fa ahoana ty ka le izay nody teo inge no nidongy verina tany amin'le fety izy dia nitsondrony mafanafody fampatoriana no natonga azy natory teo zany ve dia izao nefa mahagaga fa milaza hoe tsy maninona izy sa ny fahatongavany lahy no masitra anazy aiza kosa lesy tsara rehefa salama izy mety mba aretina nandalo fotsiny ihany koa nga mba nahazo azoko asa lesy nefa aloha ohatra ny hafahafa ihany ka zay manko aleo aloha angatadalana raha mety fa nijeriny toe-pahasalamany fotsiny nandalovako tsy nandro mantsy ny saiko nahita azy verisaina tany ampiasana iny ko aleo anaovaka aloha ty akanjo laty fa mangatsika ny amantsy efa lasan'ny nody ihany tsy manina lesy zany fa ento aloha dia omendalana lahy raha ody za koa dia haka ny salohany ampianarana fa i Miranda moa ty to tsy naninona tampoka teoko mba hainga namory saloha fa maika any atsika marary ho ny eny ao vao tamin'ny maraina ary izy ny salama be koa marary tampoka hoana ary dady ka narary tampoka mihitsy hony izy sady ny aretina koa nge tsy mampiomana fa tonga tampoka eny ka efa nitondra ny dada gato tany amin'le lanonana ary velo ahy tena nody aloky afa narary ny enao dia tsy nahatondra tsy azoko mihitsy zany ka zany ho fa iza zany nilaza tamin'ny dada hoe narariny eny aza be resaka fa voay mivavady dia midiry ohatray marina ary toa misokatra fotsiny aniny vavady nefa dia nitiako tsara mihitsy ty ny alohan'ny voako tato oay hatramin'le varavarambe aza angery dada misokatra fotsiny tena zany tokoa fa nisinina indray ary tato avy ato ariana-kato indray dia ndao tsika hiditra ndao ary
Tena tsy ato an-trano neninao marina. Fa lasa izy ny endry dada. Tsy haiko e, tena tsy haiko. Nefa andraso loha iantso ny toky ahy e. So dia mba manan-kevitra an'izy fa tena tsy hitako ity izay atao. Tena losy ity marina. Allo Ianja, voasaika iantso alalahy mihitsy aho io izao. Tonga aty aminay lesy Miranda, dia ohatran'le nataony tany amin'ny lanonana iny ihany no nataony. Ka izay mihitsy ny eny antsoko an'lahy e. Vao tonga tao an-trano mihitsy izay mianaka izao miresaka amin'lahy izao. Andraso aloha fa ho avy ihany izay e. Fa hono ary Ianja. Ahoana lesy? So dia mba nesorina tao amin'ny toerany aloha ilay hodiny kiaka e. Toa hafahafa mihitsy mantsy ny fihetsiky Miranda hatramin'ny atoandro izay a. Za aloha tsy nanalaka. Nefa andraso tokoa eletsy. Tena tsy ato tokoa ity e. Dia nahakaiza nefa e. Ary mety izay tokoa lesy ny anton'izao zavatra izao a. Ary so dia mba jereo lesy so dia mba lasany amin'ilay akanjo lasany lahany iny. Ohatra ny mampanahy mantsy satria Miranda no nanomana an'ilay akanjo nentsiko tany amin'ilay fety iny. So dia misy mosoara fotsifotsy ao am-paosiny iny. Izany ve lesy? Andraso tokoa elo ity. Ay, tena tia tokoa lesy a. Mazava izao fa tongava malaky alahy. Ok, ndraso fa ho avy izay lesy a. Tena marina tokoa lesy le lazainy-kiako hoe tsy azo esorina ao an-trano iny ody iny ry Anja. Ka iza moa lesy ny nana-po fa hoe ho toy ireny ny vokatra ny fandikana amin'ny fadiny. Ny tsy fahalalan'ny fisian'iny tao anaty mosoara no nahatonga azy nametraka an'iny taoko. Satria nefitra izy fa mosoara fotsiny iny. Kinanjo izao ny vokany. Raha izany angely tiana izy a. Mety vao niala tao an-trano la dia efa nietsika ny aretina ary nanenjika lahy izy e. Saingy tsy tratrany satria elana dia fiara ary izy kosa nandeha tongotra. Tena mety azo eritreretina aloha izany. Za mihitsy e. Mampalahelo ahy lesy le vatoko ritoky e. Koa raha sanatria lesy kaverina misy ny mangalatra iny tsy ho loza ve na azo any menakavy. Etsy an-daniny koa atao ahoana ny amalin'ny fanontaniana mety hipetraka amiko momba an'iny ao aoriana kely ao. Tsy maintsy isahita mantsy iny na ho ela na ho hainganako. Ary tsy dia tena natakatra n'izany marina ange ny saintsika mitsamina tamin'ireny fotoana nankanesana tany amin'ny kiaka ireny e. Ka tsy fanomezantsiny lesy le izy ritoky a. Sady ankehitriny koa anefa ho fantatsika ny lozaterany raha voadika ny fepetra takiny. Zao lesy ritoky a. Mena lahy. Miala tsiny lesy fa ohatra ny hiova hevitra. Hiova hevitra ho lahy e. Tena tsy tiako ho fatoran'ny ody io lesy ny fahafahana menakavy a. Sady ny tena ndrasako dia ny fahatongavan-tsaina Miranda fa tsy ny fanovana ny saina amin'ny alalan'ny ody gasy. Ho sambatra kokoa izay raha toa ka tena vokatra ny finiavany ny ovany. Rehefa izany ary nitany lafa mety dia tsy maninona e. Tena marina aloha ny voalaza lara ny lafi maha olona ny jerena. Saingy ny tahotra itsika tamin'ireny moa dia hoe tsy misy mangiditra andramana izany e. Ary alanenina mba hanatsarana zavatra koa le izy. Kanefa rehefa hampidi-doza aleo andraisana fepetra lesy a. Dia ahoana izany ny ataontsika? Zao lesy e. Aleo lesy aterinany io a. Mijery andro ray arahana any tsika telo a. Ary azo atao tsara mampatory azy mialohan'ny atongavana any amin'ny kaky mba tsy ho fantany fisiany io. Sa ahoana ny hevitra lahy? Mety izany fa aleo andamina amin'ny fotoana ko ary ahy e. Ary iny tia malasa saina lahy e. Tsy re lahatra amin'ny fahatongavako ve lesy? Ay ve raha toko ty. Tena kivy alesy baina. Fa misinina indray ity e. Tena kivy aho a. Niverina mitoetra ny taloha indray nge lesy Miranda e. Tena tsapako fa hamafisan-doha mihitsy lesy ny azy a. Efa maro ngamba izay efa olana natao izay fa efa tonga hatraminy hoe fiantaherana amin'ny herin'ny hafa ivelan'Andriamanitra mihitsy tsika. Tena oka lesy izay a. Ampy izay tena ampy. Tena aza mbola mamofo aloha raha soka. Tena kozy e. Mbola tsy vahaolana farany akory nge reny e. Raha reny nitakatra ny saintsika olombelona dia ao Andriamanitra mavita betsaka noho ireny. Matokila azy e.
andeha hivavaka ry anja. So mantsy ka ny fiainantsika tsy ampivavaka koa mahatonga an'izao aizany zaoko. Dia tena mety ho izany tokoa ve? Eno a? Eny ary lesy hitraka noho ny teny lahy. Miranda, fa ho aizy ty ianao ny tonomakomana? Misy tsingeko taona ny namako izay leseny sonerana eny dia nanasa ho eny izy a. Sa tsy ampy sipa mihitsy hono le fetiko. Fa anga moa miverina ho sipa kely indray madame Miranda e. Ary anga koa tsy hitanao io orana avy io. Sady ny andro efa ho hariva raha teo. Ka hariva mihitsy ary le fetiko. Sady aiza koa ary misy fety amin'ny andro atoandro be nanahary izany raha tsy fa madia andrazanako. Mipetraha aloha ianao e. Ataoko fa fotoana tokony fampiresahana izao mahakasika an'ity tokantranontsika ity. Ninitsy ny teny mihitsy mantsy herinandro vitsivitsy izay. Aminao mivoaka lavan'ny trano sy tsy makarakara tokantrano ity. Ka izao raha mbola tianao ny tokantranonao dia atsara manomboka izao ilay manenjika ny revon'ny selibatera fa olona efa manana tokantrano ni ianao e. Mazava? Sa indray anja sy ny toron-tenina. Raha mila an'izany ary angamaka any am-piangonana. Rehefa tsy tianao kosa le revone dia mipetraha amin'izao fotsiny fa zabe sermonina ka. Na tsy asianao dikana aza sy ny teniko dia mba jereo ihany io zaza io e. Zaza mitombo saina io ka izay ataon'ny ray aman-dreny ihany no tsy maintsy ataony. Sady zaza nateraka ao nge io e. Maninona moa no atakalinao izay fatin-danoanao any? Fa aninona fotsiny mpampianatra azy any an-tsekoly. Sady amin'io mbola andaniana vola be ihany. Miranda, dia izany ve fisainanao e? Enao aniny tompona andraikitra voalohany amin'ny zanakao e. Reny miteraka ihany koa ianao sao dia adinonao izany. Tsy sasatry ny tenanao ihany sao dia any enenany. Mbola nadinan'Andriamanitra anao ny indray andro any adidinao tsy vity e. Leo be aoko izay fa mahadilo mihitsy ny sofiko. Eo ianao sy maimenina anao fa aleo Miranda sy ny revony loha hiala. Fa tsy renao moa izany oram-baratra mivatravatra izany. Sady tsy mivoaka eo izany koa ianao e. Apetrao iny entanao e. Mialara nga ianao andehanako a. Miranda, tena natosiny marina dia lasa izy. Aleo farako iny. Miranda, miverena ho ahy ianao Fa inona izany? Marina tsy manoloka ny loatra angety hitangorom-bato ambony trano ity e. Aleo tsy manenjika Miranda fa mamonjy ny salinatora ao an-trano ao e. Ho faty ho zanako marina. Oay, fa tsy ho tangorom-bato ambony trano io ve izany manomboka lotsaka izany. Tena misy. Efa feno vato sy rano-tany sahady ny tokotany marina. Tsy ho ela dia ho toditra tanteraka ny trano. Maty eo mifady aman-janako. Tsy misy azoko atao intsony. Ilay trano teo akaiky efa sarona tanteraka. Loza! Fonjera olona! Fonjera e! Toy izany akiny tantarako rozo maty tao an-tranoko izy mianaka ary anisan'ireo tsy hita popoka amin'ny fatiny mandraka ankehitriny. Mino fa manameloka andry satria tsy mba nitondra sambarana ho an'izy mianaka amin'ny fisiko teto an-tany. Fa oriana tsiroa aman-tany aza no namenoko ny fiainan'izy ireo ka naleo n'Andriamanitra nesorina hiala teto amiko izy. Misaotra ry zoko ny saran'izay tsy mba tsapana hoe ny maivana venao taoriana n'indresantsika ora maromaro iny. Tsapako hoe sinda kokoa aloha le vezatra nameno ny foko e. Kanefa dia faly milaza aminao fa ho maivana tanteraka ny fonao androany. Satria manana andry ho tena namako dia azo antoka fa ho maivana kokoa ny fahoriako. Fa raha ny hoe ho maivana tanteraka aloha tao nofinofy. Sarotra mantsy ny anadino ny fiainana telo mianaka kely no lotoko noho ny tsy fisainana kely akory. Misy marina lehibe tsy fantatrao ka izany no isalasalanao. Ho fantatrao tsy ho ela nefa izany satria ny tena marina dia ndrahanaka aty aminao mihitsy ilazany marina. Rojo, inona ny tiandry ho lazaina? Iza koa naniraka andry
sanatria ve ka polisy. Ka aza matahotra fa tsy olona mandrika anao fa ilazany marina araka ny fanambarako teo. Marina maromaro le izy ka aleo asesika any amin'ny ambany indrindra. Zany hoe zay tsy dia zava-dehibe no mbarako voalohany. Aza be safary rojo laza ho aingana mampitaitaina andry. Zao ary za le tovavy kely nipetraka tao aminareo fitotoana lasy zay. Kialasona afantaranareo ato amin'izany fa rojo ny tena anarako. Kialasoa ve? Anarana napetaka dadanay mantsy io soa io fa avelony. Ndraisina hiala tao aminareo satria hoe malemilemy tsy mahavita raharaha sady mampitombo ny fandaniana. Natery mivadinao mangingina tany amin'ny ramosetoky no ny fangorany ary tany foana nipetraka nandritry ny 5 taona. Ny roa taona ambony moa mbola ho fantatrao ihany. Tena marina ve zany rojo ndray marina tsy nampoziko aza mitana lahelo haky tena ifonako akiry amin'ny fanambaniko andry ireny tsy nampoziko marina. Tsy mitana lahelo aminao fa aza matahotra efa fotoana fifamelana zao. Fa zao misy olona tsiko telefona vetivety dia aorian'izay ho fantatrao indray le marina hafa. Allô? Miandranareo zay mandro soa fa tsy midy io ae ve dokotera Nanahoana ianao zay ry mamany Saloy? Efa mba misalama dokotera. Fa ahoana moa nafantaranao ny anaran'ny zanako kanefa toa tsy nilazan'izany taminao akory Fa tsy tadidinao ve zahay? Kanefa dia efa mifanerasera ela tokoa tsika teo aloha teo Zany ve? Tena tsy tsaroako dokotera. Marina fiza marina moa ianao? Rasoare ty jere tsaronao ary ve ty sary ty aloha asehoe tsara hoe ary to hianja sy toky toky ve ianao to niova be sady lasa nahazo aina ny lava volombava tena hitoky tokoa. Fa manino ianao mitomandray tsy tokony hoe hifaly aza ve? Azafady tsy tanako ny ranomasoko tsy nahitako anao indray akory nalatsaka ny ranomasoko fa ny fahitako ny sary ny anja maty tsy nialana nenina akory indrisy ry fitandratsika. Tsy efa be ve izay ranomaso latsaka izay ry Miranda? Aleo mba soloina antsika amin'izay sa ahoana ozy ianao? Na dia irina fatratra aza amin'ny fiainana fenontsika ry toky to zary zioga lanjaiko mandrakariva ny nenina vokatry ny lasa saingy rary no ahy ihany raha asa fotifoty ny tadio mahery vaika satria na mafy rivotra teo amin'ny tany lonaka ny tsy fandiniana. Resy ary toky resy tanteraka. Tsy resy ianao fa fay fotsiny ka mifahatongava-tsainanao ny hanokatra fiainana vaovao anareo indray. Indro misy fahagagana lehibe manina eo anao ao mitsangana aingana dia akopio maso aza hiratra mihitsy raha tsy miteny oka aloha hirato amin'izay masonao ary ry lanitro ianja Saloy manofy sa matoto tsy manofy zany ianao malala izay mianaka vatana sy fanary satria nahoana tsy azoko to tsy mino eny tsy aloha fihinko nareo na sanatria tokoa aza mantsika anofy zao dia ararotika ihany ny asambarana mandalo mba hampitony ny ratrapoko ahay. Tsy manofy akory ianao ry Miranda fa mipetraha aloha enofy fa ho azavaiko aminao mizava-nisy rehetra. Tao anatin'ireny olana nysedra ny tokantranontsika ireny dia tsy nitsahatra nitady vahaolana mba ilaminantsika. Mbola fantatrao amin'ny atsipiriany zavatra rehetra rehefa tonga any an-tranontsika fa hodinganiko avy hatrany ny tantara.
Rehefa tsy naomby ny vahaolana rehetra mba hitanay dia efa saika ny raviravi-tanana izahay. Kinanjo nitrangy ny lozana fatesan'olona maro iny ka narotinay amronana vahaolana farany isedrana fitiavanao izany, izay tsapa fa ohatran'ny manjavozavo. Tsy maty araka ny fihevitry ny maro tao anatin'ilay trano tototry ny tany, ary lasan'ny rano avy eo izay saloa fa tafatsoaka ihany. Nitsoaka tany amin'ny faritany mihitsy izay fa tsy nijanona teto Antananarivo saingy tsy nitsahatra mifandray tamin'ny toky, ary izy no napita taminay ny zava-nisy taty. Tena ampy nandiniana angamba izay 2 taona lasa izay ry Miranda. Okizay Rianja, okizay. Efa olom-baovao azao. Efa nandinika ny lasa ary vonina hibanjina no avy miaraka aminareo. Efa toy ny volamena voasedra tamin'ny afo azao ka amiratra mandrakariva andravaka ny tokantranontsika vaovao. Marina fa nanao soro-bato an'ilay jamba ka efa vovao ny ilana. Kanefa teo amin'ny tokantranoko namaiza ny fiainana ihany no hiarenako ka hijoroako tsy ho lavintsony. Tsy ataoko ferimaina ny hirifirina velan'ilay vahaolana farany raisinareo. Tsy rava ny fahafatesana araka ny everako azy mantsy ny tokantranontsika fa ainy io fotsiny ka niova ho tokantrano vaovao tsy manam-paharoa. Ny fahatongavan-tsainanao toy izany nefa nandrasako hatry ny afaka manantena tokantrano feno fitiavana sy asambarana zany. Za koa moa hiezaka natsara izay rehetra manandrify ahy atao amin'ny tokantranontsika, fa aleo mitodika kely amin'ny tokotera tokontsika. Efa tonga tokotera mantsy izy ity. Misaotra lesy amin'ny zavatra rehetra. Misaotra toka. Tsy ho valinay vitan'la fa Andriamanitra ny hamaly azy. Fonina rary sy ny korotana ny tokantranonay dia tsapa fa mba narary koa lahy. Ary efa nanao ny anjara sampitsabo. Zany hoe nitsabo ny tokantranonay narary zany. Ka amin'izao masoandro vaovao miposaka izao dia inona fa hiara sambatra koa isika. Arak'izany dia misy lanonana kely. Lanonana kely mba nasanay an'lahy ny tokantrano mba anomboantsika an'ilay fiainana vaovao. Tsy misy tokony hisorana re zany fa nitengo tamin'ny voalohany ihany ny averiko. Mifanohatohatry ho lavetry foana ho atsika satria efa mifampitondra tomporaitam-pongy. Ny antengo fotsiny dia hoe tsy lozan'olana ny fiainana ry izy mivady. Saingy ny olana goava toy izay lasa izay kosa angamba antenaina fa tsy isy tsony. Vahaolana farany fa tsy asiana TV.